Alarbiva 5 ny volana Aogositra 2024 tompoko lasy tompoko vavy ampitiavana no erahana aminao ary anasananao ny anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny fotoana amin'ity takariva ity satria dia zava-dehibe ho an'ny mpino kristianina izany datin'ny 5 ny volana Aogositra izany. Fanompoam vavahana lehibe no tsikaritra teny amin'ireny fiangonana katolika manerana ny nosy tamin'ity andro androany ity izay nanamariana ny fiakaran'ny Masin'i Maria ny an-danitra zany. Saika nisy fanompoam-pivavahana avokoa araka ny fanambara teo ny fiangonana rehetra ny zava-nisy tetsy amin'ny Écart Saint François Xavier Antanimena no ezahana hofitina amintsika ao anatin'ity fanatentin'ity. Tsy mivavaka amin'ny sary vongana ny katolika na ihany koa mivavaka amin'ny Masin'i Maria fa ho fanomezana voninahitra azy ary mari-panajana azy tanteraka amin'ny Marian'i Kristy azy tsy nandalovana ota no antony hanajany ny Eglizy katolika azy sy hanaovana azy toy ny hita maso. Mari-panajana tanteraka no aseho ny Eglizy katolika miteraka n'Andriamanitra tsy mivavaka na oviana amin'ny Masin'i Maria. Ilay voasoratra amin'ny lioka araha par Marie fianao soavana. Dia misy mitohiny hoe mivavao na impanota fa tsy misy mivavaka mihitsy amin'ny Masin'i Maria katolika na oviana diso izany fiheverana izany. Mivavao na impanota la irenin'Andriamanitra toteny amin'ny zanany no antsoina hoe mivavao na impanota ary voalaza ao amin'ny evanjely ny lioka io dia na ny fahadiovana ny Masin'i Maria kasipahotana ka tsy natary fahafatesana na ny mikasika ny nataony Elisabeta tany tanàna kely Enkerema tao arinany natorotoronina ny zanak'Andriamanitra nisoavana no vehivavy rehetra ianao ry Maria ho izy Elisabeta. Ny fanamasina nanaroka ny Elisabeta tamin'izay nampiteny azy an'izay raha mbola tsy niteny akory izy hoe zany renin'Andriamanitra Masin'i Maria. Manoloana izay dia manana meloka ny fihetsika tsy fanajana ny finoan'ny sasany amin'ny fanapotehana ireo sary vongan'ny Masin'i Maria ny Eglizy katolika sy ihany koa amin'ny fangalarana ny lakolosy-piangonana. Ny zavatra kely mahatohina tanteraka ny Eglizy katolika indrindra eto Madagasikara zao dia misy ny mariky dia ny sary vongan'ny Masin'i Maria ary ny sapile mari-panajana ilay renin'Andriamanitra. Kanefa dia tohina tanteraka ny Eglizy katolika amin'ireny fomba fianalobiana amin'ny asan'ny demony manapotika ny sary vongan'ny Masin'i Maria ireny. Maninona no tonga amin'izany ny iraka Satana ary nahoana tsy manaja ny finoan'ny sasany tsy vavana ny sary vongana fa mijery ny maso dia mandinika ny saina ary manaja ny sarotra aman-dreny mipetraka amin'ny toerana mihaja ao amin'ny fianakaviana malagasy. Ka dia tapenana ny angalarana ny lakolosy mpiangonana tsy tenitsony dia ho tanteraka ny tenin'ny Kristy tamin'ny akatra ny Jerosalema hoe raha ohatrohatra ka mangino ireo ampangino ireo miteniteny ireo hozana amin'ny avo indrindra hoy ny jody dia hoy Kristy hoe raha mangino ireo dia hiatsoatso amin'ny vato. Andro lehibe ho an'ny fiangonana katolika maneran-tany ny andro androany dia ny anamariana ny niakaran'ny Masin'i Maria tany an-danitra. Ny Assomption zany dia anisan'ny fety lehibe tokoa eo amin'ny Eglizy katolika maneran'ny tany ka fampakarana amin'ny Masin'i Maria vatana sy fanahiny an-danitra raha antsorina. Mirakitra tanteraka ao anatin'ny Baiboly ny hevitra raketin'izany satria ao amin'ny bokin'i Jenesy toko 7:7 no nipotraka ny ray aman-dreny voalohany Adama sy Eva dia hoy Andriamanitra voaozina ny tany no ny fahotanao ry Adama. Vovotany nakananao ka hiverina vovotany ray ianao. Ary dia tanteraka izany izay midira ny fahafatesana teto amin'izao tontolo izao. Raha ny teto amin'ny Écart Masinda François Xavier Antanimena no resahana. Ankoatra ny fankalazana ny Assomption zay dia 570 mianadahy nandray ny sakramenta ny fankahirezana, nandray ny fanahy masina na ny confirmation androany.